amin'ny fomba ahoana ianao sy roapino sy nao rehetra no mino olona iray tsy mahay mamaky teny no sady tsy mahay manoratra ary nanaparitaka ny finoana tamin'ny alalany sabatra maranitra amin'ny fomba ahoana ny olona tahaka izany no anao fa irak'Andriamanitra ny fampianarany rehetra ino anao mahatonga anao lasa mitsifaka ny fomba kristianina sy ny baiboly tsohanao tamin'ireo sujet tamin'ny fanasivanao fito dia hoe in this little contribution of amin'ny yours fomba ahoana izahay that how can we believe tsy mahay mamaky in a man who was sady tsy mahay illiterate manoratra ary nanaparitaka ny finoana teo amin'ny zanak'olombelona tamin'ny alalany sabatra maranitra olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra no nanapetraka izany this is a fulfillment of the izany prophecy fahamarinana izany dia voalaza ao amin'ny bokinao Isaiah chapter 29 Isaia verse toko 12. fahasivamboropolo It says there, and the book dia milaza is hoe given to him that is fa not raha learned. atolotra izay tsy mahavaky teny kosa izany fa atao hoe masina ianao vakio ity dia hoy izy tsy mahavaky teny aho And he says, I am not learned. ka ankehitriny Now, if you raha look for in the isika religious history of man, mijery ritantarany in the Bible, zanak'olombelona you will aram-pinoana never find an ao amin'ny occasion where baiboly any prophet of God, dia hita when given mihitsy the isika na message dia of God, teny he iray says, I am milaza not hoe learned. ny But if tsirak'andriamanitra you read iray any rehefa izy biography of milaza Muhammad, milaza any hoe written by tsy Muslims mahay or mamaky aho non-Muslims, they will tell you efa that the rehefa first isika mamaky revelation that was given to tantaran'Muhamady him na ao amin'ny bokon'ny in silamo na ao Hira, amin'ny the boky hafa mount ankoatran'ny of bokon'ny silamo Hira, dia hita when fa the ny angel of andinin'ny God comes to him Qur'anidina and commands him in his voalohany mother tao amin'ny tongue, he says, lavabato Hira Iqra, dia read. efa tonga teo aminy ilay anjely ka nibaiko azy hoe vakio dia namaly Muhamady hoe tsy mahay mamaky aho Read. ary nibaiko azy indray ilay anjely hoe vakio dia namaly izy hoe tsy mahay mamaky aho ary ny fahatelo dia nanerazy indray ilay anjely hoe vakio amin'ny anaran'ny tomponao ilay nahary ankehitriny dia efa mazava aminao ilay hafatra satria ny teny hoe Iqra amin'ny teny arabo dia midika hoe averimbereny na ampodipodio na vakio teny zany dia nampodipodio mpaminany Muhammady vakio amin'ny anaran'ny tomponao ilay nahary tompon'olona avy amin'ny vongan-dra vakio fa ny tomponao dia fitsinginana izay nampianatra tamin'ny alalan'ny penina nampianatra ny olombelona ny zavatra tsy fantany isan'ny olona iray tsy mahay mamaky teny sady tsy mahay manoratra io dia favoly tokoa fa tena Andriamanitra tokoa